fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Amin'ny fofeno firavoravoana indray ry havana no hiara-bana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola afaka mahatratra ity androny ity indray ahafahantsika mifampitantana eto amin'ity onjam-peo ity manatanteraka izao fandarana izao. Dia isika hamaky ny salamo faha 12. Salamo faha 12 dia ny 15 ka hatramin'ny 19. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanaiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa ny vatalamiko sy famonjenay, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba angozogozo aho. Andriamanitra no iakina ny famonjena sy voninahitro, ny vatolampiko mafy sy ariko dia ao amin'Andriamanitra. Matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loary ao anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Amen. Vavaka isika rehetra tompoko. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao ny amin'ity andro an'ity indray mbola nomenao anay. Mbola samy velona trapamonjena izay afaka mbola mitanila indray eto tongotrao mba hiaino izay lazainao aminay. Misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao izay maharitra aminay, famiraponao izay maharitra aminay. Misaotra fa Andriamanitra tianay tokoa ianao ary tsy mba mamelana irery ianao, fa miantoka mandrakariva ny fiainanay araka ny nampanantenanao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao aditinao ihany. Dia misaotra ny amin'izany famirapo mahagaga fa aminao izany. Petraka eo am-pelatananao izao fandarana izao. Tsy mahefa na inona na inona ary tsy hahefa na inona na inona tokoa izay raha misaraka aminao. Fa mangataka ny asa ny fanamasinao Andriamanitra. Mba hiasa ao anatinay na ny mpanao fandarana na izay rehetra miaino, dia miasafana masina ao anatinay azahoanay mino sy mahatoky ny amin'ny teninao sy ny amin'ny asanao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no angatahana ametrahana feno izany vavaka izany. Saotra raio. Amen. Andriamanitra mendrika hoderaina tokoa ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana. Rano ny vavaka izay nasandratra teo tena feno ny fahatsarana anie, feno famirapony anie ny fiainako sy ny fiainanao dia rariny tokoa raha mitera ny anaran'Andriamanitra isika. Ndao ary isika samy hihira mafy fa amin'ny FFPM 7:20 dia misy hira hoe midera ny anaranao. Tena midera ny anaran'Andriamanitra tokoa amin'ny foditsika manontolo isika. Ndao ary.
famindra-po magaga isan'andro no omen'Andriamanitra azy ianao. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza hoe hainao an'izay mahazo azy tokoa ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ana, vizana, reraka, maty mihitsy ary sika raha tsy mandre ny tenin'Andriamanitra. Fa io no aina mahavelona ho aso anao, io no mahasalama asy anao, io no manitsy ny diako sy ny manitsy ny dianao, ary io no mamelombelona ny fanahintsika sy anao. Isan'andro dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, indrindra mila miaino koa ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny teny Kristy, izany hoe Kristy mihitsy no miteny amiko sy aminao e. Manoloana ireny toriteny inoantsika ireny. Izy mivantana araka ny tenin'Andriamanitra ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Dia izy no miteny amiko sy aminao indray androany dia aoka isika hifantoka tsara. Gataka ny fanamasin'Andriamanitra mandrakariva azahoantsika miaino, mahay miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra androany indray dia hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ireo miandry ny tompo. Mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ireo miandry ny tompo. Zava-dehibe izany hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana izany. Indraindray tsika tsy mandeha mitafy amin'ny fiadian'Andriamanitra fa indraindray tsy amin'ny fitiavana. Fa androany ampianariny mpanompon'Andriamanitra antsika indray izany hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ireo miandry ny tompo. Miandry ny tompo tsika dia mila mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony dia angataka ny fiasan'ny fanamasina amiko sy aminao isika. Tena mangataka. Dia ndao hira 5:70 no entintsika mangataka ny fanamasina azahoantsika mandre tsara ny feon'ny tompo amin'ity androny ity. Avy fanamasina 5:70.
Hivavakitsika ry havana. Amin'ny fanatrehanao Andriamanitra no fahafikisam-pifalianao anay. Sotranao amin'ny amin'ity andro sarobidi no menao anay ity. Ahafahanay mbola midera mankalaza manome voninahitra anao. Fa tsara ianao ary manao ny tsara mandrakariva amin'ny fiainanay. Sotranao fa afaka ndray mbola mampita ny afatra avy aminao amin'ity androany ity, ary mametraka eo am-pelantananao ny fiainanay tsirairay avy mba eo ambany fahasoavanao mandrakariva. Ka raha ambara ny teninao, sokafo ny foambam-pananay tsirairay avy, mba hidira ny teninao sy toera ny teninao, ary ataovy matehonina anao mihitsy aza ny fonay, mba tonga anay tena andeha ho araky ny sitraponao. Dia mangataka aminao zay, ampangino ny feo rehetra tsy avy aminao, foka kosa zay rehetra teny ambara dia teny pahasoavana avy aminao. Ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra anjarantsika ry havana. Ny amin'ity androany ity dia ny Efesianina 4:9, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Efesianina 4:9, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Farany, mahereza amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo fahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandraha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizina izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotro. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Mifarary ka sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rariny ho fiarovan-tratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny fahazavan'ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tano ny finoana ho ampinga izay azonareo amono ny zana-tsipika amin'ny rehetra izay alefan'ny ray ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ray masonao, manamasinanay ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, mbola ho ampitomona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiatanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny voalaza teo ry havana, ny lohahevitra izay nibanjintsika tamin'ny teny ity ny hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ireo miandry ny Tompo. Mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ireo miandry ny Tompo. Ny andininy 12 ao anatin'izany 9 zany ry havana no tena tsindritsika dia ny hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo mifahatra ny amin'ny fangolen'ny devoly. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Amen. Andriamanitra manomana ny fomam-panany mino, indrindra isika kristianina, izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao ry havana. Andriamanitra manomana ny fomam-panany mino rehetra izay miandry ny fiavian'ny Tompo. Tsy fiomanana ara-nofo, tsy fiomanana ara-materialy, na amin'izay heverintsika ho hery sy tanjaka, ny fiomanana amin'izany hoe fiavian'ny Tompo izany ry havana.
fa ny ara-panahy indrindraindrindra izay zava-dehibe amin'ny fiainana maha-kristianina. Ry havana no adin'ny olona matetika, ary rehefa miresaka amin'ny fiavian'ny tompo dia zava-dehibe indrindra dia izao ny fiomanana ara-panahy, tsy le ara-nofo, tsy le ara-materialy, tsy le zavatra heverin'ny saina ho matanjaka sy ny mahery, fa le fiainana ara-panahy indrindraindrindra ry havana no tena zava-dehibe. Tsy zavatra mandeha ho azy mantsy ry havana izany hoe fiandrasana amin'ny fiavian'ny tompo izany, fa nisan'ny andro sarobidy indrindra eo amin'ny fiainany mihino izany, satria manova ny tantaram-piainana izao tontolo izao mihitsy izany hoe fiavian'ny tompo izany. Inona ny antony ry havana? Androm-pamonjena izany. Misy famonjena lehibe ao anatin'izany fiavian'ny tompo izany, dia rehefa miraporata ny voninahitran'Andriamanitra mihitsy, ary io mihitsy no ambary eto hoe ala ny devoly izany, ala ny devoly izany satria maro no voafonjy ao anatin'izany. Ny apôstôly Paoly ry havana dia natsapan'izany ka nanoratra izao epistily izao ho an'ny vahoaka tany Efesosy, ary nahatsapa fa misy ady ara-panahy ao anatin'izany rehefa tonga ny androm-pamonjena, rehefa ho avy izany hoe fiavian'ny tompo izany, dia misy ady ara-panahy iainan'ny kristianina. Ary izay indrindra ny tena tsy rin'ny Paoly apôstôly eto, mba hitafiany mino rehetra ny fiadian'Andriamanitra ao anatin'izany fiandrasana ny fiavian'ny tompo izany, satria masika ny devoly, ala ny devoly rehetra izany hoe androm-pamonjena izany, mirokatra ny asan'ny devoly maro samihafa. Ary azadino ry havana fa rakaraky ny anakaikezan'ny fiavian'ny tompo no mampasika ny devoly ka miteraka ady ara-panahy eo amin'ny fiainan'ny kristianina izany. Dia le fiadin'ny fanjakan'ny mazava amin'ny fanjakan'ny maizina, any ry havana dia tsara ho fantatritsika. Ka izao fampaherezan'ny Paoly apôstôly ny vahoaka tany Efesosy izao ry havana dia sarobidy, fa tsy ho an'ny vahoaka tany Efesosy intsony, fa ho asy anao izay miatrika ny ady amin'izao vanim-potoana izao. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Tsy ady ara-nofo intsony io ry havana, tsy ady ara-nofo, tsy nitandraky ny saina, tsy ny herim-batana, tsy ny herin-tsandry akory no entina miady amin'ny devoly ry havana, fa ny fiadion'Andriamanitra. Tsy ny olona be sandry akory no afaka miady amin'ny asan'ny devoly ry havana, ka andeha any an-jatsandry ahako andeha hiady amin'ny devoly, fa le herin'Andriamanitra ao anaty mihitsy no afaka mandresy ny asan'ny devoly. Ray andro ry havana tany amin'ny tobim-pifoazana anankiray, rehefa nihetsika mafy ny marary anankiray dia namely totohondry ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa tena ao anatin'ny fafanam-pony ny mpanompon'Andriamanitra dia andeha anangana any an-jatsandry, anondrotra ny tanan'akanjo, andeha amely an'ilay marary. Dia ho ny ray aman-dreny mpifoazana anankiray hoe tsy ny sandrinao akory, tsy ny herin'ny sandrinao akory no entinao miady amin'ny devoly, fa nao fatony ao aho, nao faty eo ary ilay marary ho vonoanao dia izao. Tsy izany no mitondra famonjena ho azy, fa mandana aloha miataka, mitsara, mibebaka, dia mangatahany herin'Andriamanitra, dia miverena miasa. Ary rehefa mibebaka ilay mpanompon'Andriamanitra dia miverina ny asa, dia afaka ilay marary, sitrana ilay marary. Inona ny tiana lazana amin'izany ry havana? Tsy ny herin'ny sandry,
tsy niherin'ny tanjaka ao akory, tsy zany no ahafahanao mandresy ny asan'ny devoly, fa le herin'Andriamanitra ao anatinao, zany no ahafahanao miady amin'ny devoly. Ny tenin'ny apôstôly Paoly rehefa any amin'ny Korintianina 2:10 hoe fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra. Zany hoe le herin'Andriamanitra mihitsy no entina miady amin'ny devoly ry havana, fa tsy ny herin'ny tanjakao sy ny sandronao. Fa raha ny sandronao no ampiasainao ry havako dia zao ny sandronao no hitan'ny olona, fa tsy ilay Jesosy Kristy ao anatinao. Tafio ny fiadian'Andriamanitra ry havako, fa io no ahafahana miady amin'ny asan'ny devoly. Paoly apôstôly eto ry havana dia mametraka tsara fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa ny fanapahana sy ny fanjakany sy amin'ny mpanjakan'izao fahamezinan'izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy niady amin'ny nofo aman-drà tsika ry havana, fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ka zay rehetra mitafy ny fiadian'Andriamanitra ihany no afaka miady sy mandresy ny asan'ny devoly amin'izao vanim-potoana izao. Andro farana izao ry havana, ary andro tena mampasiaka ny devoly. Arak'izay lazana hoe ny fiavian'ny tompo zany anie dia andro mpamonjeny, kanefa andro mpitsarana koa zany. Fa zay rehetra tsy mibebaka ao anatin'izany ry havana dia zao andovan'ny elo fa tsy andovan'ny fiainana mandrakizay. Fa ny devoly tsy faly amin'izany fandovana ny fiainana mandrakizay zany. Ary zay rehetra mitafy ny fiadian'Andriamanitra no andray ny famonjena ry havana. Firy amintsika ary no tena efa mitafy ny fiadian'Andriamanitra ry havana. Firy amintsika no mitafy an'izany fiadian'Andriamanitra zany amin'izao vanim-potoana izao. Tsy mirery amin'ny tanjaka, tsy mirery amin'ny miady amin'izay fahaizana miady akory, fa izao le herin'Andriamanitra ao anatin'ny fahanginana, izay ny tena zava-dehibe. Ny hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra ry havana dia le mitafy le herin'Andriamanitra azonareo mamahatra tsara eo anatrehan'ny teti-dratsy izay fitsika ny devoly. Ny tompo ambara amintsika amin'ny tendry ity ry havana. Ary tena tandrify amintsika mihitsy izao tenin'Andriamanitra izao, satria masika ny devoly amin'izao vanim-potoana izao. Masika ny devoly. Noho ny tenin'Andriamanitra ry havana any amin'ny Jakoba 4:7 hoe ary manekehan'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Ary manekehan'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Tsy niteny izy ry havana hoe mantsira ny devoly, fa hoe manohera ny devoly. Devoly ry havana tsy antsirana fa toherina. Fa raha mandositra ny devoly ianao dia ny devoly indray ny tonga aloha any amin'izay toerana antsiranao. Zany ny hafetsen'ny devoly ry havana, fa ny devoly toherina. Fa rehefa manohatra ny devoly ianao dia zao mandositra. Ary zany ny ilantsika ny fiadian'Andriamanitra, hitafiana ny fiadian'Andriamanitra mba azontsika manohatra an'izany teti-dratsy ny devoly zany. Amin'izao vanim-potoana izao ry havana dia tena mirongatra ny fampianaran-diso maro samihafa. Mirongatra ny olona izay milaza ho mpaminany amin'izao fotoana izao. Dia lasa mpaminany sandoka satria tsy ao aminy intsony ilay fanahin'Andriamanitra. Misy mirere mihitsy ary hoe izao ny Jesosy. Zava-doza zany ry havana amin'izao vanim-potoana izao. Mandringotra ny olona ho any amin'ny fiainana izay miaina amin'ny fampianaran-diso. Fa androany ry havako, manitsy anao ny tenin'Andriamanitra. Miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Miverena ao amin'Andriamanitra. Aza manaiky ho voasariky ny fampianaran-diso amin'izao vanim. Tafio ny fiadian'Andriamanitra mba azontsika mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Skino ho ny tenin'ny Paoly apôstôly eto.
misy kino ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafindrariny ho fiarovany tratra. Fiadian'Andriamanitra ry havana dia ilay tenin'Andriamanitra, ny fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra, azontsika tena mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'ny apôstôly Petera ry havana any amin'ny Petera 1:5-9 miambena fandevoly fihavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Iza no harapany ry havana? Izay rehetra tsy miambina no harapany. Izay rehetra tsy miambina no harapany. Ary izany no mila mitandrina sy fiambenana amin'izao vanim-potoana izao. Hoe miambena fandevoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Izany no tenenana fa tena masiaka ny devoly amin'izao vanim-potoana izao. Ka izay rehetra tsy miambina ry havana, izay rehetra tsy mitafy ny fiadian'Andriamanitra dia ho harapaka ny devoly. Sarobidy ry havana, sarobidy ny tenin'Andriamanitra meny antsika tanteny ity. Fa ny fiadian'Andriamanitra, ny fitafianao izany fiadian'Andriamanitra izany ry havana no ahafahanao miady ny asan'ny devoly amin'izao vanim-potoana izao. Betsaka ny ain'ny olona voasarika amin'ny fampianaran-diso maro samihafa ety amin'ity izao tontolo izao. Miverin-dalana. Misy aza ny olona izay efa tena ao anatin'ny finoana tanteraka, tompony andraikitra ao anatin'ny fiangonana, fa voasarika any amin'ny fampianaran-diso maro samihafa. Tonga any amin'ny tokom-pinoana maro samihafa, lasa miverina indray any amin'ny fampianaran-diso atao batisa fandroany iray. Ry hava-malalo, aza manaiky ho fitahana amin'izao vanim-potoana izao. Fefandro ny fahazavana izao ry havana. Fa ny tenin'Andriamanitra no miteny, fa nazovy nanao teny anohatra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany izy. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ny olona manaiky atao batisa fandroany ry havana dia izao miteny ratsy ny fanahy masina, izany no atao hoe blasfémie ry havana. Zava-doza eo amin'ny fiainana izany. Asan'ny devoly izany ry havana. Ary izany no toeriny isan'andro amin'izao vanim-potoana izao. Mba ahafahantsika mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly dia tokony hitafy ny fiadian'Andriamanitra tsika. Araka ny tenin'ny apôstôly Petera teo, hoe miambena fa ny devoly fahavalonareo ande dia mandehandeha mierona tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Fa miverena ry havana, miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Aza mierikerika intsony fa tafio ny fiadian'Andriamanitra. Fiadian'Andriamanitra tsara indrindra ry havana dia izao ny fibebahanao rery ihany, ny fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra, ka azahoanao antoka fa manana ilay fitiavan'Andriamanitra ianao, dia ilay fitiavan'Andriamanitra tsy miova, azahoanao mifahatra tsara, ny fahara ary miorena tsara ry havana. Aza miova mba tonga anao tena hifahatra tsara amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Androany ry havana, nandray ny tenin'Andriamanitra itsika. Koa ny apôstôly, izay apôstôly tena miorona tsara amin'izany hoe fitiavan'i Kristy, dia natsapa. Satria niaina tamina zavatra maro izy ry havana, nandeha tamin'ny zavatra maro izy ka natsapa, fa tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Ary izany no ahafahany miteny hoe mifahara ary sikino fahamarinana ny valahanareo. Sa miverin-dalana intsony ry havana, fa tia antsika ny tompo. Hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly eto ry havana hoe tano ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetra izay alefan'ilay ratsy. Tano ny finoana, io ny sarobidy indrindra ry havana. Avotsika tena manohitra ny asan'ny devoly. Ary anisan'ny fiadian'Andriamanitra tsara indrindra ny finoana dia ilay fihazoanantsika ny finoana ny Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamody atsika. Aza mierikerika intsony ry havako, fa miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Ary tena mibeba ry havako, fa izany no zava-dehibe indrindra. Ahafahanao miala
amin'ny fanao ratsy, mahatsapa sy mahafantatra ny lalantsara tokony izorantsika. Ka rehefa tonga eny amin'ny raha ololanitra Jesosy Kristy dia indray ianao amin'ny mpifaliana, ka hiteny aminao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny teny ianao fa toko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia hoan'Andriamanitra rery any eny voninahitra, ho azy hatramin'ny taloha ankehitriny, ho azy mandrakizay. Amen. Mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ireo miandry ny tompo. Mazava izay nanambarany ny sitrapon'Andriamanitra tamintsika teo. Tena miandry amin'ny fitiavana ve? Tena mitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana ve izao senao? Ry havana, manahoana ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra? Ry havanao, mahatserova tena mibebaka. Tsy misy marina na iray aza hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy manao ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Impiry izao senao no misalasala, impiry izao senao no miasa mitepitepy, tsy mahandry, tsy mitafy an'izany fiadian'Andriamanitra izany. Izany indrindra ny taomako anao ry havana amin'ity androny ity, mibebay e. Aiza manjeny ny andro lava, aiza manao andrasoandraso, aiza manao hoe tsy ho anahy izany fa ho anao, ho aso ho anao ny tenin'Andriamanitra androany. Mahatserova tena mibebaka
efa andro farany izao, andro fiandrasana ny fiavian'ny tompo izao. Mibeba, aza manamary tena, aza manondro ny hafa fa ianao no mibeba amin'ity androny ity. Farak'izay nambara ny mpanompon'Andriamanitra teo fa ny devoly dia mikely aina isan'andro isan'andro manao izay alavo ny mpanompon'Andriamanitra, manao izay alavo ny zanak'Andriamanitra. Fa nampianarina antsika teo, toero izy, andao ary sika samy miaraka hiasa anohatra n'izany satana izany amin'ity androny ity, fa nomena ny fahefana, menanao ny fahefana afaka manatanteraka n'izany. Ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, ilay tompony fahefana hatrany an-tany tasety an-tany, no azahoana mandidy ny satana tsy hanan-kery tsy hanan-pahefana. Mivoaka ianao ry satana, miala amin'ny fanahy ratsy rehetra, miala amin'ny fanahy faharatsiana rehetra, miala sy didinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala makany amin'ny farimrehetrafo satana sy ny frery any. Hoeto ny entanao sy ny forongonao, zao dia miala ianao, mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tsy manana fahefana io satana, miala tsy mampiaya ao, miala amin'ny fanahy fianahina rehetra, miala amin'ny fanahy fiavonavonana, fanahy ratsy rehetra, miala amin'ny fanahy nady, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, dina amin'ny anaran'i Jesosy ianao ry satana. Miala tsy manana fahefana mampahory ny zanak'Andriamanitra ao, didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimrehetrafo ny anjara lovan'ny satana sy ny frery any rehetra. Zao dia hoeto ny entanao sy ny forongonao rehetra, mandeha any amin'ny farimrehetrafo ianao any andavaky ny helo mandrakizay ny misy ianao ry satana. Miala tsy mampahory ny zanak'Andriamanitra eo tsony ianao, resy ianao ry satana, voaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao any amin'ny farimrehetrafo ny anjara lova. Vavaka isika. Misaotranao indrindra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-po mbola omenao anay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao. Ny amin'ity androny ity indray mbola hafana inandreny teninao. Misaotra indrindra ny amin'izay rehetra fa niasanao tamin'ny fiainanay, ary misaotra fa fantatra efa efa miasa ianao. Ary tsy hanana anjara fahefana aminay intsony satana mpanangody, fa ianao Jesosy Kristy niasa manan-kery amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny teninao izay mampianatra ny mandrakariva ny amin'izany famindram-po magaga isan'andro izany. Misaotra Tompo, fampianaro izay mba hitafy ny fiadianao Andriamanitra amin'ny fitiavana, dia hianjy anao amin'ny fahatokiana isan'andro. Eto izay dia misaotra indrindra ny amin'izay vetra valim-bavaka efa noraisinay teo anatrehanao, raha ny marina valim-bavaka avokoa ny fiainanay, fa izay tsy mahatoky an'izany. Misaotra ny amin'ny valim-panadinana ny zafikely ny mpanomponao, afaka soma tsara, mifindra kilasy soma tsara. Misaotra indrindra ny amin'ny fahatonga soma tsara ny vahiny zahatany, tafaverina any ampitan-dranomasina. Misaotranao Andriamanitra fa nahazo fanampiana tamin'izy ireo ndralanao izay nanao gida tao anatin'izany. Tena valim-bavaka lehibe avy aminao izany. Raha ny saorana mandrakariva ny anaranao masina, fa Andriamanitra tsy marina ianao ka nadiny tokoa ny amin'izay rehetra tokony ho ataonay, ho ataonao taminay, ary dia misaotra indrindra ny amin'izany fitiavanao ndralanao izany. Dia mbola hapetraka eo am-pelantananao mba hahazoany mahatoky isan'andro isan'andro, tsy ho adininy izany famindram-pomenao izany, tsy ho adininy koa izy rehetra efa notanterahanao, fa mba hanompo anao, hanolo tena mandrakariva ao aminao, mandrakarivany ireny mpanomponao ireny. Vavak'izay Tompo, ny amin'ny asa fivelomana izay mampinaina tokoa ny olona rehetra amin'izao vaninandro izao. Misaotra indrindra mba ny amin'ny fitiavanao hatramin'izay, ary mbola apetraka eo am-pelantananao fa maro tokoa no mitaraina ny amin'izany asa fivelomana izany. Fa misaotra aloha namenao asa fivelomana, fa dia mangataka aminao mba hotahinao tokoa ny asa fivelomany tsirairay avy, na amin'ny asa varotra izany. Hitanao ny amin'ny fitaraina ny mpanomponao tsy mandeha mihitsy ny varotra, dia mivavaka aminao izay. Miasa mahery Tompo, fa hitanao fa verina tena miditrosa indray ny tokantrano, ary miady satria hitanao fa rehefa tsy misy tokoa ny vola dia lasa miady ao tokantrano. Hevim-petsiny ilay raty izany fa tsy avy aminao Jesosy Kristy. Efa nandroana tamin'ny anaranao teo izany, matoky fa ianao no andamina ny tokantrano izany mpanomponao izany, ianao ny asa ka ame fahasalamana tokoa, ame tanjaka, ary indrindra hitany asa fivelomany tsirairay avy izay hitanao avokoa
izay nangataka teo anatrenao eny fa na tsy nangataka azy mahay mameny zavatra rehetra ianao. Tsarovo ny zanaky ny mpanomponao izay anala BEPC sy ny CPE ny asa fivelomany eo ampelantananao fiaina tokantrano indrindraindrindra dia apetraka ampelantananao, apetraka eo aminao mba hahita asa soamantsara ny zanaky ny mpanomponao. Efa navita fianarana izy efa hoe mbolany izay dia mbola tsy nandray karama ny reniny fa mpitondra tena ny reniny dia mivavaka aminao izay miasa ao anatin'izany fa ianao nefa ny teny fa ihany reny ka mbo tsy mpitondra teny reny dia mba ome ho malalanao ane ny asa tokony ho anjanaky ny mpanomponao. Vavaka aminao izay ho anjanaky ny mpanomponao izay namony vadiny tamin'ny volana lasa teo kanefa mitondra zanaka mitondra voaka embolana hitanao zany eo ambany masinao zany mampahireza azy ny anapavinao. Aza velo kivy izy fataovy matoky tsara ny amin'ny fitiavanao ary mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao koa ny amin'izay rehetra nataoka tsy mifanitsy amin'ny sitraponao. Tsarovo ny amin'ny pavinao izay mitandalo sedra sy fitsapana maro amin'izao vaninandro izao hananan'olona vola sy ny sisa dia mivavaka aminao izay mbola mitalao aminao mandrakariva mba tsy sambotsambobola tsy trosatrosany ny mpanomponao ny zanakao rehetra tompo fa angataka aminao ary dia ianao ny tany fiainany dia mivavaka aminao ianao no andamina sy andrindra ny fiainany anala izay rehetra mavesatra ary ampahery n'izany mpanomponao izany zany anapavinao izany. Mivavaka aminao ny amin'ny tovovavy izay mangataka aminao ny amin'ny fiainan'ny mpitiavany dia mivavaka aminao izay miasa mahery ianao malala ny hevitra hiverana ny olonao tsirairay avy mba hahita izay tena hoava aminao tokoa n'izany anapavinao izany. Tsarovo ny anapavinao ny rahalanao izay marary tsy matsiaro tena hatramin'izao. Mivavaka aminao izay miasa mahery fa ianao ihany no afaka mahatanteraka ny famoazanao izany tovolahy izany fa ny maty aza moana tsanganao hainao tanterahana izany na dia tsy matsiaro tena ary izy ka mbola sitraka ny havelomany dia mivavaka izay ianao any hiasaka moazy ame fahasalamana tanjaka hery ho azy. Tanao ny amin'ny tanàna anankiray izay mbola feno mpilalao ody mpamosavy mpanao ody fitia izany hoe tena asa andeha voly. Mivavaka aminao izay efa niasa teo ianao ataovy mampakany amin'izany tanàna izany ane ny asa anao teo tompo ka dia ho afaka avokoa ane izany mponina rehetra amin'izany tanàna izany fa raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa mandehana Jesosy mba mamangy an'izany tanàna izany ka mba mpody ny sain'ireo hiverina hitodika eo aminao. Tsarovo ny ankonana izay manana olana arabola mivarotra naka entana tamin'ny olona nefa tsy lany entana vola nefa tsy tafaverina hitanao izany lasa mifampiahana ny mpivady aza hitanao fa asa andeha voly avokoa izany tompo fa dia mivavaka aminao izay efa nomenao teo ny teninao fa toero ny devoly dia matoky izay ary efa niasa teo ianao dia matoky fa mahapakany amin'izany ankonana izany ane ny asanao ary tenao no andamina ampiverina ny fampitokisana mpivady ianao no anonitra n'izay rehetra fatiantoka tamin'izany varotra izany dia ianao ny hiasaka andamina koa ny asa fivelomana izany mpanomponao izany zany ankonana izany mba hamelomanao azy satria fantatray ny efa mandray an-tanany ianao dia mivavaka aminao izay tompo mba hiasa manan-kery amin'ny fiaina ny mpanomponao tsirairay avy ianao edy izay dia mivavaka aminao mba ho voatokanao mpiandry mpandray fanasan'ny tompo tokoa aneny anapavinao izay nangataka teo anatrehanao dia mba ianao ny asa manan-kery ka ho piray latabatra aminao olona tena ho tianao sy atahotra lalatahotra anao tokoa an'izany anapavinao izany dia ianao nanokana izay ho mpandray fanasan'ny tompo ho piray latabatra aminao ampahireza izy fa maro tokoa ny zavatra mifamoafao anatin'izany efa mahatoky fa izay efa nantsonao dia hamarinanao ary tsy hovelanao angaia na homenatra anao famparaka. Dia mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay ny fiangonanao hitanao avokoa izany rehetra izany fa dia mivavaka mitondra azy eo amatrehanao izahay
ny amin'ny firenenay, mba ho andro fahaizay ny firenenay, ny amin'ny aretina izay mampiorooro ny olona, ianao no ampitsahatra n'izany, fa teny Ray-mbava dia efa nampitsara anao ny zavatra rehetra mifaomafao. Teny Ray-mbava koa dia mitsahatra ny aretina, mitsahatra ny orooro sy ny tebiteby amin'ny malagasy, ary dia meo fahendrena ny mpitondra tompo, meo azy ny fitiavam-bavaka, meo azy ny fahendrena avy any aminao. Isory izay rehetra faharatsiana ao anatin'ny mpitarika rehetra eto amin'ny firenenay, fa ataovy malala matahotra anao izy ireo tsirairay avy. Vavaka aminao izay ho an'ny vahoaka malagasy, todika eo aminao, hiala amin'ny fampotsampo, amin'ny fampondrazana, amin'ny fampona izay tsy araka ny sitraponao ka fandrafinanao. Esory eto izany ary mamindraha fo amin'ny malagasy rehetra. Pereka-peran-tananao ny onjam-peondra teo vaovao masoa, ianao ny asa manakely misaotra ny amin'izay efa nitanterahanao, famerenana ny onjam-peo amin'ireo faritra samihafa, matoky izay fa amin'izay faritra mbola tsy mahazo koa, dia mba ianao ny asa manakely ka andamina sy indrindra iaro andreny fitaovandreny mampahereza ny anabavinao sy ny dralahinao rehetra izay manana andraikitra eto amin'ity onjam-peondra teo vaovao masoa ity. Miasa mahery tompo ny amin'izay rehetra ho tanterahany, komenao ny hery ho faherezanao, ho toananao fanahy mazoto ary indrindra mpaherezinao mandrakariva manoloana ny ady sy ny zavatsarotra miseho hita amin'izao tontolo izao. Dia matoky izay fa renao izany vavaka sandratray, hiaraka sandratray anatrehanao izany, ka ho renao anie, ka ho tena ho anitra kasitrahanao, ho valianao araka ny haben'indra fonao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, no angatahana metrahana feno izany vavaka izany, misaotra raha eo. Amen. Izay rehetra tena nibebaka ka nanapa-kevitra tamin'ity andron'ity, hiala amin'ny fanao ratsy, hiantehatra amin'Andriamanitra, hitafy ny fiadian'Andriamanitra amin'ny fitiavana, hiandry ny tompo, dia raiso amin'ny finoana sy fanantenana izao famelan-keloka omen'ny tompo tsara marina izao. Hoy izy amiko sy aminao: matokianaka, voavela ny elokao, raisonao ny fanamasina, ankahery ianao, ampianatra anao ny fahendrena rehetra, ny fitiavan'i Kristy sy ny fiadanany ho aminao ary ho amin'ny ankonanao. Amen. Rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, tahony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny oniana sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifankam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mangakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana, fa tena mamindra fo tokoa nge ny Andriamanitra ivavahantsika io hoe maninona sy ianao mbola ameny teny tamin'ity andron'ity, fa mirapo izany. Maninona mbola afaka miombona eto izy izao sy ianao mivavaka, manatanteraka n'izao fotoam-bavaka izao amin'ity andron'ity, fa mirapo magaga avy amin'Andriamanitra izany. Misaotra azy ny amin'izany fitiavana lehibe asehon'izany, misaotra ny amin'ny tenintsika, misaotra ny amin'ny famelan-keloka nomeny, satria tena zava-dehibe amin'ny fiaina ampino izany famelan-keloka omeny tompo izany. Isaorantsika ny anarany, fa tsy mba nitahiry atezerana izy, fa namototra tanteraka ny fahaodalantsika ka nanome antsika ny famelan-keloka tamin'ity andron'ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fanan'ny masina izay nozarainy amiko sy aminao, mba azahoantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, raha azahoantsika koa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao sisa izao. Misaotra azy isika, mankasitraka azy ny amin'ny fiadanany izay nozarahiny maimaimpona, izay tsy hananana izao tontolo izao fa hananako sy hanananao tamin'ity andron'ity indray. Nozarainy fiadanany izao sy ianao dia ny fiadanany tompo tokoa mihoatra no nomeny antsika. Tena tiany izao sy ianao, dia mba handeha amin'ny fiadanana tokoa amin'ny fiainantsika rehetra. Isaorana ny anaran'ny masina f'Andriamanitra tiantsika izy. Dia tena samy hihira isika,
hirany lanitra zany eny ny fisaorana an'Andriamanitra tsy hiran'izao tontolo izao fa hirany lanitra ao amin'ny 1:7 ny hirany lanitra amin'ny FFPM nda ho sika samy idera hihirany lanitra tokoa davary. Dia isaorantsika ny tompo ry havana tao anatin'izay fandaran'izay ary manantena ihany koa antsika tsirairay avy orona tsara amin'ny fitiavan'i Kristy amin'izao andro faran'izao. Hoy ny tompo aminao amin'irando hoe ko amin'izany nambeny arareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Amen. Raiso ny tsodrano avy amin'ny tompo. Hita ianareo ny amin'ny tompo ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny amin'ny tompo ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny amin'ny tompo ka nome anareo fiadanana. Dia ho an'Andriamanitra renany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
Ny lahara-pifandraisana ahafahantsika mifandray amin'ny mpanao fandarana dia ny 034 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Amen. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady.